Fary miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fotoana manokana itsika amin'tinana ny lesona fahadimy indray isika izay nianarantsika nandritra n'ity herinandro ity. Inona fa nisintona zavatra maro ary tsara ao anatin'ny lesona ianao dia mahakasika ny tantaran'ny Jona, mahakasika ny hiraka ary ihany koa mahakasika ny mety ho fiantraikan'ny hiraka izay anirahana antsika ankehitriny. Mialohan'ny dirantsika ny amin'izany famitianana izany nefa dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay noho ny amin'ny lesona azonay avy aminao. Misaotra tokoa izay mampianatra anay ny amin'ny zavatra nisy tany aloha ahafahany misintona lesonany amin'izany ka mandray ny tsara indrindra izay entinay mamita ny hiraka nomena ho anay. Mitezanao hiasa ao anatinay, hamitona ihany koa ny hevi-dehibe amin'ny lesona inaranay nandritra ny herinandro. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe ilay fialan-tsiny tsy hanatanteraka ny hiraka. Ilay fialan-tsiny tsy hanatanterana ny hiraka. Ny tsenjery dia amin'ny Isaia 9:9 manao hoe ary nandreny feon'ny Tompo aho nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay dia hoy izaho inty aho iraho aho. No verina ho mpaminanina omby manko Jona efa naminany fiadanana manko izy tany aloha dia tena tanteraka izany. Ary rehefa nasain'Andriamanitra nandeha misionera tany amin'ny tany lavitra nefa izy dia tena natahotra ary nandositra an'ilay hiraka ary tsy nandao azy anefa Andriamanitra niara-niasa tamin'ny tsikelikely izy mba hitahiny azy sy hahatonga azy loharan'ny fitahiana. Nandritra ny herinandro ary isika dia nahita lafin-javatra roa lehibe. Eo ilay mahakasika an'ireo karazana fialan-tsiny izay tsy hanatanterana ny hiraka ary ao ihany koa ilay hoe manahoana ilay maka-toa tsy misy fialan-tsiny. Nijery isika voalohany ny mahakasika ny tahotra, anisan'ny fialan-tsiny izany. Naniraka ny Jona ho misionera tany an'efitra lavitra Andriamanitra hitory tany Ninive. Ninive izay renivohitry ny fanjakany Asirita amin'izany. Izy io dia fahavalon'ny Israely. Nalaza noho ny alozany ny Asiranina. Mandehana mitory amin'ny fahavalo loza be ohatrohatran'izay izany ilay fomba ilazana azy mivantana. Ahoana moa izany no fandraisan'izy ireo an'izany rehefa ny iray amin'ny fahavalony no hiditra ao an-drenivohitra dia ilaza loza ihany koa mahakasika ny fandringana anazy. Mety iza izany ianao haka ny toeran'ny Jona raha ny fijerin'olombelona izay tsy ho feno tahotra sy tebiteby tokoa ve ianao? Nandositra i Jona mba tsy hanatanteraka ny asa izay nanirahana azy. Nino izy fa manana antony ampy tsy hankatoavana amin'ny baikon'Andriamanitra saingy nanadino zavatra fototra lehibe indrindra izy. Andriamanitra no hampingatsika ka tsy misy tahotra eo aminy. Aoka isika izany hatoky mandrakariva n'Andriamanitra ka tsy hamela ny tahotra ho tonga fialan-tsiny tsy hitoriana ny afa-tsy ny famonjena. Fa rehefa Andriamanitra maniraka dia tokony andeha mandrakariva isika satria misy antony tokoa ny antony aniran'Andriamanitra antsika. Ao ihany koa ilay antony faharoa donitsika dia mahakasika ny tsy fahatakarana. Afaka nampiasa an'io fotoana io manko Jona mba ilazana an'izy ireo momba n'ilay Andriamanitra marina. Tsy nanao an'izany anefa izy fa izy mihitsy no nanolotra ny tena no atsipy-tany an-dranomasina. Nampiasain'Andriamanitra ny fahadisoany mba hisaintsainany sy hiverenany any aminy indray amin'ny alalan'ny vavaka. Dia mitovy amin'ny Jona ihany koa isika dia mety misy zavatra izay tsy takatra antsika koa momba n'Andriamanitra izay mety sy fiantraikany amin'ny fanatanterana ny asa izay nanirahana antsika. Dia ny fahadisoana mahazatra sasany ohatra dia ny tsy maintsy mikatsaka ny famonjena antsika isika ary misaraka amin'ny fifandraisantsika amin'ny mpanota. Ao koa ilay hoe izay tsy maintsy mihodina amin'ny ota isika fa tsy amin'ny mpanota. Ahoana moa izany ny ahafahan'izy ireo miala amin'ny fahotana raha tsy ampianarintsika azy ny fahadisoany ary hitondra antsika fanantenana izy ireny. Ilaina tokoa ny fahombiazan'ny hiraka dia tena miankina amin'ny tenantsika ary mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Izy irery ihany no afaka manova ny olona tsy izaho tsy ianao fa Jesosy irery ihany. Ny asantsika izany dia ny mamafy ary avy amin'Andriamanitra irery ihany ny fahombiazana. Dia eo ihany koa ilay fialan-tsiny manaraka ny jerentsika dia ny tsy fahampian'ny toe-tsaina izay mahafoy mba hanatanterana ny baikon'Andriamanitra
dia tsy maintsy nandeha kilometatra maromaro Jona, nandresiny taony a, nafoy ny hevitra mibahana tao aminy ary nanome hafatra tsy mahafinaritra, tena fahafohizan-tena ho azy tokoa zany a. Tandrema nefa fa eken'Andriamanitra ny fahafohizan-tena ataontsika na dia tsy an-tsitrapo aza no anaovantsika an'izany. Raha tsy misy toe-tsaina feno fahafohizan-tena dia tsy ho afaka hanatanteraka ny iraka nankin'Andriamanitra amintsika isika, satria tsy maintsy mandahy izay mety mampilamina sy mety amin'ny tenantsika isika mba hahasoa ny hafa. Tsy maintsy mahafohy ny hevitra mibahana mialoha isika ary manokana ampahany amin'ny fotoanantsika sy ny fananantsika ho amin'ilay iraka. Mazoto manohana ara-pihetseham-po zany rehetra zany dia noho ny fitiavana ny fanahy izay ivery. Ao anatin'izany ny fahatakarana tsy araka ny tokony ho izy ihany koa ny amin'ny zavatra izay lazain'Andriamanitra. Toa teny indray andro monja nefa dia nahatonga ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany sy ny vahoakany hanetry tena ka hangataka ny famindrampon'Andriamanitra ho azy ireo. Nefa inona zavatra nisy? Kivy, tezitra Jona. Ny tao an-tsainy manko rehefa hoe andringana, miteny hoe andringana Andriamanitra dia izay zany ny iriny tokoa. Rehefa mandinika ny ohatra ny tanatanamanga isika dia afaka mahita ny fikorontana ny sainan'ny Jona zany. Velona ilay zava-maniry, faly Jona, maty ilay zava-maniry, tezitra Jona. Ohatr'izany koa velona ny olona, tezitra Jona, maty ny olona, faly Jona. Nanome lanja tokoa ny ainy zava-maniry iray mihoatra noho ny ain'olona maro be ve zany Jona. Ary anao ihany koa inona nomenao lanja ambony indrindra ao anatin'izany. Rehefa manokatra ny lalana ho amin'ny fanatanterahana ny asa iray Andriamanitra sady manome antoka ny amin'ny fahombiazana, dia tsy maintsy manao izay rehetra azony atao ny fitaovana voafidy mba ahazahoana ny vokatra nampanantenaina. Mifanaraka amin'ny hafanam-po sy ny faharetana amin'ny fanatanterahana ny asa no fahombiazana azo, ary afaka manao fahagagana ho an'ny olona Andriamanitra rehefa manao ny anjarany amin'ny zodim-po izay tsy mety sasatra ihany koa izy. Izany indrindra no hitorohana ny saintsika hoy ny bokin'ny Isaia manao hoe inty aho irao aho. Andraikitra mavesatra ny iraka izay ampanaovina ny Jona, kanefa afaka manohana sy nanampy azy havita an'izany tampatokiana ilay iraka, ilay naneraka azy. Raha nanaikitra tamin'ny mpiambambana ilay mpaminany dia tsy ho afa-niala tamin'ny fitsapana maro sy ho nahazo fitahina be dehibe izy. Mbola manohy mitady mpiasa manolo tena mba hiresaka amin'ireo izay tsy mandreny feony na tsy mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra. Mila mpitondra hafatra hitondra fanantenana ho an'ny Ninive ankehitriny. Rehefa natsoiny Isaia dia namalitsy ny salasala, natsoiny Abrahama namalitsy ny salasala. Miantso anao koa Andriamanitra, aza misalasala, aza manao fialan-tsiny, milanao izy mandehana. Ty lahatsoratra Madamo White eo amin'ny tanamasoandro fahasalamana ity ny antsika amarana anazy, manao hoe izay rehetra manjary piray amin'ny fahasoavany dia voatendry ny tompo hiasa ho an'ny hafa. Sika tsirairay no tokony hijoro eo amin'ny anjara toerantsika ka hanao hoe inty aho irao aho, mipetraha eo amin'ny rehetra mipetraka amin'ny rehetra ny andraikitra, eo amin'ny mpitoroteny, ny misionera, ny mpitsabo, ny dokotera kristiana, eo amin'ny kristianina tsirairay manokana, na mpivarotra izy, na mpamboly, na ampiasain'ny hafa izy, na mpanao asatanana izy, dia tena tiditsika ny hanambara ny filazantsara amin'ny olona mba ho famonjena azy. Dia mba hominao tokoa izany teny izany ny irina dia hatanteraka ny iraka tokoa ianao ka hanao hoe inty ao raha eo irao aho fa hanao ny asanao. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay izany mandritra ny herinandro iny. Tompo dia hanavoa ny fanoloran-tena anay eo aminao izahay, koa dia fitosiny hery rehetra avy aminao izahay. Esoriny fisalasalana rehetra atehanao aminao izahay hoe inty izahay, irao izahay. Anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.